Tsy azontsika ataony manao tsinitsinina ireo vahoaka ny fidiantsika hoy mariky Ravalomanana izay manantena sy miandry antsika handray andraikitra eo amin'ny komina misy antsika. Nohon' izany dia hamafisiko etoana fa tsy mitsahatra ny tolona raha tsy mifarana izao fampantrana ny vahoaka malagasy sy famotehana ny firenena izao. Izany moa dia anisan'ny hafatra izay nambaran'ny mariky Ravalomanana ny andro omaly. Ary anisan'ny tsara ampitsahivina ihany koa moa fa androany no hivoaka ny voka-pifidianana ben'ny tanàna ofisialy ho an'ny faritany Antananarivo. Tompoko vavy sy tompoko lahy mialohan'ny hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika moa dia mbola toy ny mahazatra foana abone vetivety ny chaîne-ntsika ary asio izay amin'ny video azadino ihany koa ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abone vetivety ary chaîne-ntsika. Antsika izy avy hatrany ry tompoko vavy sy tompoko lahy dia resaka fanafihana andro antoandro. Teratany vahiny vehivavy karana tao anatin'ny fiara no notafehin'ny jolany omaly tokony tamin'ny iray ora tolakandro teny Ambodivona. Lasa ny vola sy entana toy ny savony mbola nitifiriny ireo jola teo amin'ny tratrany ilay mpamily. Izany moa ny zavatra niseho teny antoerana raha araka ny loharanom-baovao izay navoaka an'ity tanindrazana ary ireto sary ireto moa dia sary fanehoana ny amin'ny izany. Rehefa voalazantsika moa ny zava-niseho teny Ambodivona iny, ndeha arisika ilaza kely ny zava-nitranga tany Mananara Avaratra. Tovolahy iray hita faty tao anaty rano tany ampitarihana Mananara Avaratra ny omaly tokony ho tamin'ny 7 ora maraina. Mpanarato andeha hanao ny asany toy ny isan'andro no nahita ny vata mangatsikany ity lehilahy ity nitsingevana tanaty rano. Taorian'ny fanadihadiana dia fantatra fa mpitsena omby ao amin'ny bazaribe Mananara Avaratra ity lehilahy hita faty ity. Mbola tsy fantatra kosa hatreto izay antony nahafaty azy. Rehefa zay moa ny zavatra nitranga tany Mananara Avaratra fa ny tao Ambohimarina kosa dia lehilahy lehibe iray nandeha bisikileta no namoy ny ainy rehefa nilatsaka tamin'ny lavaka 7 metatra. Tao Ambohimarina fokontany Ambohipionana komina Tampinala distrikany Soavinandriana moa no nisehoany izany tranga izany. Tsy mbola fantatra mazava ny nahatonga ny loza fa efa misokatra kosa ny fanadihadiana. Izany moa ny vaovao misy raha araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny radio fivoarana koa dia zareko kely aminareo rehetra ato anatin'ity chaîne ity. Rehefa voalaza moa ny mikasika aniny, ndeha arisika hiresaka kely ny mikasika ny sekoly na hoe trano fianarana. Trano fianarana maheran'ny 200 no nahitana fahasimbana sy simba tanteraka ary mpianatra hatramin'ny 4,000 isa no tsy afaka mianatra tao rehetra fandalovany rivo-doza dikeledy tamin'ny faritra maro manerana ny nosy. Hiresaka kely indray ny mikasika ny fitsarana avo isika amin'ity manaraka ity. No tanterana ny andron'ny alakamisy fa 19 janoary 2024 teny amin'ny fitsarana tampony anosy ny fametrahana sy fianianana nataon'ny mpikambana avy amin'ny antenimieram-pirenena izay handrafitra ny fitsarana avo na hoe haute cour de justice. Voalaza fa hanamafisana ny mahatanitandalana any Madagasikara ny fisian'ny fitsarana avo koa na ny mpitondra fanjakana na ny vahoaka dia samy hitovy zo eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana mahaleo tena. Miisa 120 ny mpikambana anatin'ny fitsarana avo ka anatin'izany ny solombavam-bahoaka 2 tompo-toerana sy solombavam-bahoaka 2 mpisolo-toerana. Ireto avy izy ireo: Andrianirina Narsisy voafidy tao Mahabo ary Maminirina Zolsa Emilien voafidy tao Manakara, Rivotiana Jean Bosco voafidy tao Lalangina ary Raby Savatsara Enharmanga Gabriel voafidy tao Farafangana. Rehefa voalazantsika ihany koa ny mikasika aniny fitsarana avo iny, ndeha arisika hivadika kely any
tany Morombe. Niakatra koa ny rano tao Morombe noho ny rotsakorana nentin'ny rivodoza Dikeledy. Efa ahitana traboina eny amin'ireo trano natokana handraisana azy ireo. Na izany aza efa nahitana fiainan'ny rano miandrona nateraky ny fiakaran'ny onja ka natafiditra eny an-tanety izy tamin'ny tokantrano ireo mipetraka Morondriaka. Izany moa ny vaovaonisy teny antoerana teny Morombeny andro omaly koa dia zareo kely aminareo androany. Rehefa voalaza ny mikasika an'izay dia ndeha arisika hilazany zavatra manaraka indray. Ity manaraka izay asiantsika resaka ity moa dia resaka solika mitampoka. Amidy 3,000 ariary ny solika mitampoka eny amin'ny RN5. Petrol sy gazoil ary asida no ampiasainy ireto mpivarotra solika mitampoka araka ny fanazavana nentin'ny Sefo ao Toamasina. Nanazava izany moa ity Sefo ao Toamasina ity taorian'ny tratrarana ireo roa lahy nanampoka solika tao Mangarano. Amidiny izy ireo 3,000 hatramin'ny 4,000 ariary amin'ny iny RN5 iny ireo gazoil mitampoka ireo. Na dia eo moa ny fahatratrarana ireto roa lahy nanampoka solika tao Mangarano ireto dia mbola mitovy kosa ny fikarohana ireo mpiray tsikombakomba amin'ireo olona tratra ireo. Izany moa ny zavanisy teny antoerana koa dia zareo kely foana aminareo ato anatin'ity chaîne ity satria ianareo dia tsy latsa-danja fa mila maharaka foana ireo rehetra misongadina ao Madagasikara. Ndeha koa hojerevantsika kely ity fanambarana izay nambaran'ny Lova Ranoromaro ity. Nifidy tamin'ny alalan'ny ordonnance i Lova Ranoromaro. Araka ny nambaran'ny Lova Ranoromaro, mpitondra tenin'ny filoham-pirenena tao amin'ny TVM dia ara-dalàna sy ara-drariny ny nampaharana an'io resaka ordonnance nandritra ny fifidianana farany teo io. Anisany nolazainy moa ny hoe tsy afa nifidy ity mpitondra ambony ao amin'ny présidence ity tamin'ny taona 2024 fa noho ny ordonnance dia afaka nifidy tsara ny tenany tamin'ny 2024 lasa teo. Hilaza kely indray ny mikasika ny mpanakanto malagasy isika. Anisany nanaitra ny maro tao anatin'ny tambanjotra moa nahita ireto sary ny mpanakanto maromaro izay nivoaka tao amin'ny Facebook ireto. Ao moa ny sasany nilazany hoe raikitra indray ny vorovorin'ny mpanakanto, raikitra indray ny vorovorin'ny ireto mpanakanto tsy mahay afa-tsy vola fa tsy mba mitsinjo tanindrazana hoy ireo olona sasany izay maneho ny hevitra. Fanazanina tsy zany kosa dia tena ankasitrana manokana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina satria toy izao ny fanambarana izay nambarany ity filoha ity ny mikasika ireo mpanakanto malagasy. Mirary tokoa raha mirary izay mivady fahasalamana, fahasoavana ary fahombiazana hatrany ho an'ireo mpanakanto malagasy rehetra rehefa nandray ny solotenany izy ireo tonga nitsidika ampanajana ny arahaba noho ny taona vaovao hoy hafatra izay nambarany filoham-pirenena Andry Rajoelina manoloana ny ireto mpanakanto malagasy ireto. Izany hoe moa solotenany mpanakanto malagasy izay nitsidika ampanajana ny arahaba noho ny taona vaovao. Izany moa ny sary hitantsika ireto ny sary ny fanehoana amin'ny izany. Tompoko vavy sy tompoko lahy, izay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka. Zay fa tsy halavany amin'ny resaka tsy maintsy hametra veloma izay, veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.